Faly miarabanao indray manaraka hatrany an'ity vidéo ty. Tsy mety tafahoana mihitsy moa zany fa dia afaka mihaona hatrany tsika amin'ny alalan'izao vidéo zao. Dia mitohitsika mamarana zany lay tesalonianina de hiditra zany tsika amin'ilay famotinana ireo taratasy ho an'ny tesalonianina zany izy anankiroa. Ny tantara zay niorenan'ny fiangonana tao Tesalonika de hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo de tsara foana ny iverenanao makinao an'izay ahitanao ny zava-nitranga tamin'ny nanorenana ny fiangonana tao Tesalonika zany tamin'ny dia misioneran'ny Paoly faharoa no nanorenana ny fiangonana aty Makedonia atony misy an'ny Tesalonika zany. De raha jerentsika akaiky izy ny fandehan'ny tantara ilay Paoly izay azo lazaina hoe saika ho any Frigia, saika aty Asia de tsy navelan'ny fanahy masina, de saika ho any Bitiny indray de tsy navelan'ny fanahy masina, de aveo le nahita tao amin'ny nofo izy lehilahy makedoniana hoe miampita aty aminay de niampita izy de nakao Filipia de kanjo izy rehefa niampita atao de hitantsika le nigadraina, niblokiana ny tanany sy ny tongony de nitory an'le hoe mino an'Jesosy Tompo de vonjeny ianao sy ny ankonanao tamin'ilay mpiambina gadra iny zany de aveo izy de nakany Tesalonika. De rehefa tonga tao Tesalonika izy dia sabata telo no nitoriany zany tamin'ny ireo prozelita ny matahotra an'Andriamanitra. Prozelita sy matahotra an'Andriamanitra moa de jentilisa kanefa efa manomboka mivavaka amin'ny Jehova ihany de ny jiosy ihany koa tao amin'ny sinagogy izy no nitory de aveo nisy jiosy maromaro nitory nisy nino nisy jentilisa nino nisy vehivavy manakaja nino de nialina noho izay ny jiosy dia nanenjika amin'ny Paoly ary tsy maintsy nampandosirina nakany Beria aingana i Paoly. Marihana fa tamin'ireo lalandreo moa de Paoly Silasy Timoty no niaraka nandeha fa rehefa nakany Beria zany de niaraka nakany andry zareo de eniny mponina tany Tesalonika hoe lasa ny Beria ry Paoly nitory tany de nenjehany zareo nakany indray de voatery tsy maintsy nidina nitsoaka nakany Atène ny Paoly. Paoly rery fa mbola nijanona tao zany tao Tesalonika Timoty sy Silasy de aveo i Paoly nidina tany Korinto zany de izay Timoty sy Silasy zay vao nanenjika anazy nahatratra anazy tany Korinto de rehefa nareny vaovao nentin'ny Timoty Paoly tao Korinto de tao izy nanoratra ho an'ny Tesalonianina. Zay zany ny fandehan'ny tantara vao Tesalonika, Beria, Atène de tao Korinto Paoly nanoratra ho an'ny Tesalonianina. Enina herinandro na 9 herinandro teo ihany i Paoly nitao zany satria tsy maintsy nitsoaka izy zany noho ny fanenjehana nataon'ny jiosy kanefa na de teo raha ny fanenjehana de tena nafana mihitsy ny fifandraisan'ny Paoly sy ireo kristianina vo converti tao Tesalonika zany. Ny Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy voalohany sy faharoa no ahitantsika an'izay fifandraisana tsara mafana teo amin'izareo zay na vetivety raha tadiditsika fa enim-bolana sy tapany nipetrahany tao Korinto. Ny Tesalonika kosa enina herinandro fotsiny de nefany efa ohatr'izao ny fifandraisany hoe fa ny tenanareo ry rahalahy de malala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipia zahay teo aloha araka ny fantatrareo ihany de nomen'Andriamanitra efa sahiny zahay hiteny taminareo ny filazantsara na de be aza ny fanoherany.
zay zany le izy de toizantsika eo amin'ny andininy fahafito hoe fanalemy fanata aminareo tahaka ny reny mitaizany zanany naterany de toy izany no nampahazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra de ny anome anareo tsy ny filazantsaraan'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa azy satria efa malala anay ianareo tanareo tena fakatiry zareo tena vonina n'olotra ny ainy ho an'reto mihitsy i Paoly noho le fitiavana teo koa ny fitiavan'ny Tesalonianina fa fitiavan'ny Paoly an'reto Tesalonianina reto zany mbola toizantsika ihany hoe tsaronareo rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay fa ny asandreo manalina izahay mba tsy havaky tratrana de olona ray akory aza taminareo raha mitory ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo samy vavolombelona ianareo sy Andriamanitra fa masina sy marina ary tsy nanatsiny tokoa ny fitondran-tainanay teo masonareo izay miny fantatrareo koa fa tahaka ny zanaka tahaka ny ray amin'ny zanaka ny nampirisianay sy ny ampiononanay anareo tsy rairay avy sy nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo amin'ny fanjakany sy ny voninahiny iany mampiseho an'ilay fifandraisana mafana teo amin'zareo na de fotoana foy ihany ary ny rany de araka lazaintsika teo rehefa tafaverina kelikely avy any Tesalonika Timoty zany Paoly efa tao Korinto elaela tamin'io de tamin'izay fotoan'izay izy nanoratra ny taratasy voalohany zany ny Timoty voalohany zay ny tantarainy amin'ny toko 7 andininy fahenina amin'ny Tesalonianina voalohany zao anefa de tonga ty aminay Timoty rehefa avy tany aminareo ka milaza vaovao mahafaly aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsaranay mandrakariva fa maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay tahitanareo koa noho izany rahalahy de nampionona anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo zay zany nareny vaovao izy hoe ay tena mbola miorona tsara ny Tesalonianina teo ao zany fanenjehana dia zay no natonga azy nanoratra an'ilay taratasy maneho ny sosian'ny Paoly ho an'ity fiangonana vao niorina ity zany izy ao anatiny hoe tena tsy nisy suivi akory fa tonga de nilozana nefa ny fanenjehana koa misy akoatr'izay de antony roa no nampikorotana ny Paoly zany momba n'ity fiangonana ity ny antony voalohany de ny fampianaran-diso momba ny fiverenan'i Jesosy am'le fiangonana satria voaingana loatra izy fa mitory izy mitory amin'i Jesosy Kristy tonga olona maty eo amin'ny hazo fijaliana tsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra ary mbola hiverina indray zay ny fitoriana ny filazantsara ataon'ny Paoly rehefa mitory izy dia aingana loatra de nisy fampianaran-diso isan-karazany tao Korinto zany tao Tesalonika zany momba ny fiverenany Jesosy Kristy fa akoatran'izay ihany koa moa de hamafy ny fanenjehana zany zay teraka fanahina teo amin'ny Paoly momba n'ity fiangonana vao niorina ty hoe tena zaka aritra n'le fanenjehana ataon'ny jiosy ve ty fiangonana ity zany de rehefa jerentsika ny Tesalonianina voalohany de mahafinaritra be ny endrik'izy io tsy hijery plan ny Tesalonianina voalohany sy faharoa tsika fa ty tapany voalohany Tesalonianina voalohany ty mahafinaritra be ny plan satria misy fitoviana ny firafitry ny toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny toko faharoa andininy faharoa amby folo de ohatrohatr'izay mihitsy ny firafitry ny toko faharoa andininy fahatelo amby folo hatramin'ny toko fahatelo andininy fahafolo ohatrohatran'izao zany firafitra zany hoe amin'ny fanomboany azy zany ny amin'ny toko voalohany andininy faharoa sy ny toko faharoa andininy fahatelo amby folo dia samy misaotra an'Andriamanitra i Timoty zany ao anatin'ireo toko voalohany andininy faharoa izy hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva zay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay de ny toko faharoa andininy fahatelo amby folo indray de zay koa lazainy hoe noho izany zay koa de tsy nitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana inareo de tsy niraisinareo araka ny tenin'ny olo zany fa arak'izay marina de
ndraisinareo tenin'Andriamanitra mihitsy lay izy. Rehefa vita ny fisaorana an'Andriamanitra de eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ndray toko voalohany de milaza ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra tany Tesalonika izy. De izay ihany koa nefa nilazainy eo amin'ny toko 2:17 ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra tany Tesalonika. 4 sy 15 fantatray rahalahy mahalala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo fa tsy tonga teo aminareo amin'ny teny ihany ny filazantsara torinay fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be. Efa fantatrareo raha teo ny fitondrantenanay teo aminareo mikasika anareo. Tonga tany Tesalonika zany ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara tamin'ny teny, tamin'ny hery ary tamin'ny fanahy masina sy ny fahatokiana be. De zay nolazainy ihany koa amin'ny toko 2:17 vakitsika teo fa zao izy vao vakitsika tsara hoe noho izany izay koa de tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra zay nitorianay ianareo de tsy niraisinareo ho tenin'olona zany fa arak'izay marina de tenin'Andriamanitra zay miasa ao anatinareo zay miniko. Ny filazantsara zay nentin'ny Paoly zany tena niraisiny reto hoe tenin'Andriamanitra ary marina fa tenin'Andriamanitra mihitsy koa ny zavatra izay notorian'i Paoly. De rehefa ao amin'ny 9 amin'ny toko voalohany de miresaky Paoly amin'ny fanahafana sy ny fanahafana an' Jesosy Kristy. De nefa zay koa ny amin'ny toko 2:14. 9 efa nanahaka anay sy ny tompo ianareo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana va amin'ny fanahy masina. Toko voalohany 9 toko 2:14 koa de zay lazainy fa ianareo rahalahy de efa tahaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto indray zany manahaka n'ilay fiangonan'Andriamanitra any Jodia zany raha itsy amin'ny toko voalohany izy manahaka amin'ny Paoly sy ny tompo. Raha toizantsika izy de resaka fahoriana be ihany koa izy eo amin'ny 9 amin'ny toko voalohany de zay fahoriana be sy fanenjehana zay koa ny resahany amin'ny toko 2:14 sy ny 15. Efa nanahaka anay sy ny tompo ianareo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana mba amin'ny fanahy masina ka tonga fianarana ho an'ino rehetra ny Makedonia sy Akaia ianareo. De ny toko 2:14 fa ianareo rahalahy de efa tahaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia zay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ny nanjoa anareo noho ny nataon'ny ray firenena aminareo de sahala amin'ny nanjoa azy ireo koa noho ny nataon'ny Jiosy taminy. Ny Jiosy zay sady namono ao an' Jesosy tompo sy ny mpaminany no nandroaka anay sy tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra fa manohitra ny olona rehetra. Fatsika fa le fanenjehana sy fahoriana mifanaraka tsara ny lazainy Lioka any amin'ny asan'ny apôstôly sy ny lazainy Paoly eto amin'ity Tesalonianina voalohany toko 2 de aorianan'izay amin'ny toko 2:1 ka hatramin'ny 2:12 de miresaka izy hoe izahay de tahaka ny reny sy tahaka ny ray ao anatrehanareo. De rehefa amin'ny toko 2:17 ka hatramin'ny toko 7:9 izy de miresaka hoe rehefa nialy zahay de ohatra tahaka ny hoe kamboty mihitsy nareo rehefa nialy zay satria zay tahaka ny reny sy ray eo anatrehanareo. Toko 2:17 fa nalemy fanahy teo aminareo tahaka ny reny nitezany zanany naterany zay ozy Paoly tahaka ny reny. De ny 9:10 fantatrareo koa fa tahaka ny ray amin'ny zanaka ny nampirisy anay sy nampionoana anay anareo tsirairay avy sy nananaranay mafy anareo. Reny sy zanaka. De amin'ny tapany faharoa indray zany ny toko 2:17 de ozy hoe izay rahalahy rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatreha-maso fa tsy tamin'ny fo de vao maika ny tady sy naniry fatratra hita ny tavanareo koa maniry akany aminareo indray mandeha na indroy zahay de za Paoly nefa ny sakanan'ny Satana zahay. Ohatr'izay zany hoe kamboty mihitsy rety de lay ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka dia nitady ny iverenany iona amin'ny zareo fa hatreto aloha dia mbola tsy nety ny
fiverenana fiaonana tamin-jareo zany. Hitantsika fa mirindra tsara samy miresaka fisaorana an'Andriamanitra, samy miresaka tenin'Andriamanitra tonga tany Tesalônika, samy miresaka ny fanahafana ny Paoly sy ny tompo ny fanahafana ny fiangonana hafa ihany koa, samy miresaka fahoriana be sy ny fanenjehana, ary samy miresaka reny sy ray sy ny fakambotiavana ireo anankiroa ireo zany. De ny toko fahatelo 1:12 ka hatramin'ny 7:12 moa de mivavaka ho an'ny Tesalonianina Paoly de ny toko fahaefatra sy ny toko fahadimy de fampaherezana am'izay no ataony am'reto Tesalonianina ireto zany. Ka hojerentsika hijery lohahevitra vitsivitsy mafonja ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina tsika. Ny voalohany de tena matery anaty hoe toetran'ny Paoly rehefa mitory ty. Tahaka ny ahoana Paoly rehefa mitory ny filazantsara, rehefa mampianatra mitaiza ny fiangonana. Ny Tesalonianina voalohany toko faharoa 1:7 ka hatramin'ny 9 no ahitantsika an'izay zay tena zava-dehibe mihitsy izay teny izay. Ny fananaranay ozy izy de tsy avy amin'ny fitaka na avy amin'ny fahalotona na avy amin'ny fisolokiana. Jereo zany. Tsy avy amin'ny fitaka na avy amin'ny fahalotona na avy fisolokiana. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka nanoloranay ny filazantsara ho adidinay, de arak'izany koa no hitenenanay. Tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra zay mizaha toetra ny fonay. Izy zany mahita fa Andriamanitra de mizaha toetra ny fony ka tsy mila sitraka aman'olona izy rehefa mitory filazantsara. Fa tsy nilaza teny mandrobo na oviana na oviana akory zahay araka ny fantatrareo ihany, na ny tsara velatria anafy na fitiavaka-reny. Io tena zavatra betsaka mihitsy ny mpitarika kristianina na mpitory filazantsara tena ohatran'io. Mandrobo, manao teny mandrobo, milaza hoe ho mpanan-karena ianareo, ivany olanareo, inona sy ny rehetrarehetra, ho sitrana hitaomana olona ary mety tsara velatsia manafy na fitiavaka-reny, nefa ny tena marina izy ny tena tia harena, izy ny tena teo mpanan-karena de mitaona ny olona hoe mpanan-karena rehefa manaraka an' Jesosy rehefa jerena me mahantra ihany ny olona manaraka anazy, nefa me betsaka foana fa izy de me manan-karena, me mitombo harena hatrany. Toizantsika hatrany le izy Andriamanitra ny vavolombelona am'izany. Hitanareo mizaha ny fony Andriamanitra de Andriamanitra mihitsy ny vavolombelona am'izany ataon'izany hoe tsy mety tsara velatsia te hanan-karena izy akory. Ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay na taminareo na tamin'ny hafa, na de nanana fahefana vakitratra zay araka ny maha-apôstôly Kristy anay. Izy zao tena apôstôly mihitsy nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, fa tsy nitady voninahitra na tamin'olona ozy izy na taminareo na tamin'ny hafa. Ankehitriny ny fametrahana anarana isan-karazany de hitadiavana voninahitra eo anatrehan'ny olona miainga amin'ny hoe evangelista de pastera de révérend de bishop de mpaminany de apôstôly de zao efa misy hatrany amin'ny général apôtre mihitsy mba hitenena ho ambony noho ny apôstôly kokoa zany izy kanefa tsy nahita an' Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty akory tahaka an'i Paoly. De neneny fa vita fa nalemy fanahy teo aminareo tahaka an'ireny nitezany zanany naterany de toy izany ny nampazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra, de nianome anareo tsy ny filazantsara ihany fa na ny ainay koa aza satria efa malala anay ianareo. Hitanareo tsy izy zany eto no mangataka foana mirehetra hoe aiza ny fafoli-karena, aiza ny ohatr'izao, fa izy ny manolotra tenin'Andriamanitra fa voninan'olotra ny ainy koa ny fitiavany an'ireto olona hitoriany ny filazantsara ireto. Zava-dehibe mihitsy zay toetran'ny Paoly zay rehefa mitory filazantsara izy ary maka an'Andriamanitra ho vavolombelona foana izy am'izay toe-tsaina izay. Zay ny voalohany jerentsika ny faharoa, lohahevitra faharoa lehibe amin'ity Tesalonianina ity de ny finoan'ny Tesalonianina. Resaka ny finoan'ny Tesalonianina Paoly raha momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny ivony boky any Tesalonianina voalohany na ny Tesalonianina faharoa de atobiko Paoly amin'ny fampatserovana ny tantaran'ny niovan'ny reto Tesalonianina reto fo
ny boky fiovapon'ny tesalonianina zany a sy ny atsarany finoan'ny tesalonianina zay a no nanomboan'ny Paoly azy a de ao anatin'izay finoan'izay a ny fanantenanany amin'ny iverenany Jesosy Kristy. De hitantsika fampiarahan'ny Paoly foana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ao anatin'reto tesalonianina reto tahaka ny Korintiana voalohany toko 7:17 zany ny finoana, fanantenana, fitiavana de tena hoe miainany reto, ananany reto tesalonianina reto avokoa izany. Andininy 7 amin'ny tesalonianina voalohany toko voalohany de hoe sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana ny Jesosy Kristy tompontsika ho mason'Andriamanitra raitsika. Hitanareo ny asa ataon'ny tesalonianina ozy izy amin'ny finoana, ny fikelezany aina amin'ny fitiavana, ny faharetana amin'ny fanantenana, finoana, fanantenana, fitiavana. Fa miresaka asa izy, miresaka fikelezana aina izy, miresaka faharetana izy a, ny antony anindriny an'ireo asa sy fikelezana an'ireo de satria misy tsy mety miasa ao Tesalonika satria hoe efa iverina ny tompo a, efa veriny Jesosy Kristy ka inona indray mbola andaniana fotoana hiasa fa tsy aloha miandry ny fiverenany fotsiny ve. De reo anisan'le niresantsika teo hoe antony nampanahan'ny Paoly a satria aingana loatra ny fialany tao, tsy ampy ny suivi tao Tesalonika de misy diso fandrainy amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy a lay mponina tao Tesalonika. Ny tesalonianina voalohany toko 7:1 de mbola miresaka an'izay ihany koa Paoly hoe zao anefa de tonga aty aminay Timoty rehefa avy tany aminareo ka milaza vaovao mahafaly anay amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva, fa maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay tahita anareo koa. Io henon'ny Paoly avy any amin'ny Timoty zany ny finoany reto tesalonianina reto sy ny fitiavana. De ny toko 5:15 indray de ozy hoe satria ny andro sika ka aoka ahony tena ka hitafin'ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra ary ny fanantenana ho famonjena ny fiarovan-doha. Hitanareo verina foana le finoana, fitiavana ary fanantenana, fa eto ampiny a izay finoana sy fitiavana ary fanantenana zay de ampiarahany amin'ilay ambaran'ny Paoly any amin'ny Efesianina toko 9 de ireo fitaovam-piadininy io zany, fiarovatratra ary ny fiarovan-doha, famonjena ho fiarovan-doha zany no resahany eo. Ka ny iantefan'ny finoan'ny tesalonianina, ny objet de la foi ny tesalonianina sy ny antefan'ny fanantenana, maninona izy manantena dia manantena izy ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ary zay mampiorina tsara ny fitiavana, fiarovatratra satria zay finoany fiverenany Jesosy Kristy zay, zay ny tena fototry ny finoany reto tesalonianina ireto zany. Hitantsika zay ao amin'ny tesalonianina voalohany toko voalohany 1:10 hoe ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra zay natsangany tamaty de Jesosy zay mpanafaka atsika amin'ny fahatezerana ho avy. Zay mihitsy ny finoany reto, miandry an'ilay Jesosy Kristy iverina avy any an-danitra. Ny tesalonianina faharoa toko 2:2-4 de miresaka an'izay koa izy hoe sady ao amin'izany koa ny niantsoana anareo tamin'ny filazantsara torianay mba ahazahoanareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Zay satria rehefa miveriny Jesosy a ny fiverenany de amin'ny voninahitra de ny ahazahoanareo izay voninahitry Jesosy Kristy zay ozy izy no antony anoratanay aminareo. Ka idirantsika amin'izay ary le fiverenan'i Jesosy Kristy. Inona ny zavatra tsindrin'ny Paoly momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy zay miverimberina be amin'ity tesalonianina voalohany sy ny tesalonianina faharoa ty zany miandry ny fiverenany fisehoany Jesosy Kristy reto tesalonianina ireto. Ny voalohany amin'izay de zao hoe ny fiverenan'i Jesosy Kristy de fampiononana ny tesalonianina ao anatin'ny fanenjehana, hoe mafy ny zavatra lalovanareo zao, fa oriana be ny zavatra iainanareo amin'izao fotoana zao fa tsarovy
fa mbola iverina Jesosy Kristy. Nenjehan'ny jiosy hatramin'ny voalohany ty fiangonany ty efa hitantsika teo dia vakitsika tsara mihitsy ny fandeha an'le izy renatsika vakiny ny asan'ny apôstôly 7:15 ka hatramin'ny 8 hoe ny alina nefa ny jiosy rehefa nisy converti zany zareo de ny alina ny jiosy ka naka olona ratsy fanatenetsena ary nahavory vahoaka betsaka nampitabataba ny tanàna ka nanao fahirany ny tranony Jasona ary nitady amoaka azy roalahy eo amin'ny olona. Rehefa tsy nahita azy roalahy izy de nisarika ny Jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehibe ny tanàna ka niantso mafy hoe tonga ty koa reo lehilahy namadika zao tontolo zao reo. Napetranony Jasona izy ireo nefa izy rehetra ireo de manohatra ny didin'ny Kaisara sady milaza fa misy mpanjaka hafa de Jesosy. De taitra ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna raha nahare izany ka rehefa naharay antoka tamin'ny Jasona sy ny sasany teo aminy izy ireo de nahavela any andeha izy roalahy. Zay le fanenjehana atao ary de tsy maintsy nitsoka iny anatao i Paoly vokatr'izay fikorotanana zany nataony fitabatabana nataony mponiny Tesalonika izay. De nilazany Paoly an'ireo manenjika ny fiangonanareo de mpanenjika ny Jesosy Kristy. Ny Tesalonianina voalohany 2:2-15 de izy hoe ny jiosy zay sady namono an Jesosy tompo sy ny mpaminany no nandroaka anay sy tsy manao sitrapon'Andriamanitra fa manohitra ny olona rehetra. Tanareo nandroaka anay sy manohitra ny olona rehetra ozy izy nefa reo koa no namono an Jesosy tompo sy ny mpaminany. Efa zay mihitsy nitoetran'ireo na tsy reto ary akory le tany Jerosalema namono an Jesosy Kristy de le amin'ny majiosy azy de izy mpanenjika fiangonana mpanenjika an Jesosy Kristy tahaka ny Paoly ihany tamin'izy nanenjika ny fiangonana zany ka nilazany Jesosy Kristy hoe Saul nahoana de manenjika ianao. De na de efa nitsoka tao Tesalonika azy Paoly de mbola nitohy ihany ny fanenjehana. Toy fanenjehana satria hitantsika zao efa tany Bery izy mbola nenjehany reto fa le fiangonana tavela tao koa mbola nenjehany reto jiosy reto hatrany zany de tsy tao ntsony ary Paoly de nanamafy an'izay finonon zareo zay i Paoly fa soa ihany fa tonga le tatitry Timoty de zay no nampitoly azy nitatitry Timoty satria Timoty moa zany taty aoriana vao tonga nanaraka anazy avy any Tesalonika zany hoe zany elaela kokoa tany Tesalonika zany Timoty mihoatra ny Paoly mbola nijanona tany Atène ary de nanana vaovao Timoty hoe tahaka an'izao ny finono reo kristianina tao Tesalonika ireo na de vo converti ary zareo. Tesalonianina voalohany 2:1 ka hatramin'ny 7. Ary tamin'izany rehefa tsy haritra intsony de nataonay fa mety ny hijanony irery tany Atène. Zay le tohany. Ka nirahanay Timoty rahalanay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Kristy ampahery sy ampirisika anareo amin'ny finono mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao fa ny tenanareo de mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Zay ho amin'ny fahoriana nanendrenany kristianina ary tsy maintsy hiarana fahoriana foana ny kristianina. Mihitsy le antsolo hoe tribulation fiainana kristianina mihitsy ny ao anaty tribulation zany nanendrenantsika ozy izy fa fony teo aminareo azy zay de milaza aminareo raha teo fa tsy maintsy ampahoriana isika de zany tokoa no mitranga sady fantatrareo fa hoy izay mihitsy le izy. Noho izany koa rehefa tsy naharitra tsony de nandefa iraka mba hafantarako ny finonareo fa ndreo nakafananareo mpakafanaka ho foana ny kelezanay ainy. Le zany le sosia amin'ny Paoly. Zaho anefa de tonga ty aminay Timoty rehefa avy tany aminareo ka milaza vaovao mahafaly aminay ny amin'ny finonareo sy ny fitiavanareo ary fahatserovanareo anay mandrakariva fa maniry ahita anay indrindra ianareo tahaka anay tahita anareo koa. Noho izany rahalahy de nampionona anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finonareo. Mafy ny fanenjehana nahazo ny Korintianina zany ka ho fampinonana azy ireo amin'izay fanenjehana zay no antony
ilazany Paoly foana ny amin'ny fiverenany Jesosy Kristy, ary mbola nay mafy ary zay fanenjehana zay tamin'ny taratasy faharoa na tonga amin'ny Paoly nanoratra ny Tesalonianina faharoa zany, satria tena ambara aminjareo Paoly hoe ny fahoriana zavatra normaly le tsy maintsy isy zany efa nitenen'ny Paoly teo fa tsy maintsy isy zany, ary zay mihitsy dia normaly eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany ny fahoriana sy ny fanenjehana, ary ny tompo de mbola hitsara ireo mpanenjika ireo. Zay le mahazava-dehibe le fiverenan'i Jesosy Kristy hoe mbola ho tsarainy ireo mpanenjika ireo de mampionona ny olona ao anaty fanenjehana zay rehefa miverina i Jesosy Kristy. Tesalonianina faharoa ndray jerentsika ny toko voalohany andin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo zany ampaherezan'ny Paoly an'ireo zay olona kristianina ao anatin'ny fanenjehana hoe reharehan'ny tenanay eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianareo noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra zay manjoanareo sy ny fahoriana zay iaretanareo. Zay iaran'ny fanenjehana, iaran'ny fahoriana ry zareo, fahamantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra ireny mba hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady zany raha teo koa ny aretanareo. Jereo tsara, zay mila azontsika rehefa imenana zay fahoriantsika tsika tsy tena mafy ny fahorianao loatra ny olona zay ao anaty fanenjehana, fa misy olona anaty fanenjehana fony voaingana ny kristianina tany Afghanistan tena nijaly sy nampalahelo be mihitsiny, de famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra ireny ozy izy mba hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra isika, sady zany raha teo ny aretantsika. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo, ary ny anome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba mitenanay rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy Tompo mba amin'ny anjeliny mahery. Tanareo fampiononana fanenjehana zany ny fiverenan'i Jesosy Kristy, anome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba mitenanay rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy Tompo mba amin'ny anjeliny mahery amin'ny afo midedadeda, amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Ireny olona reny no iaran'ny fahamaliana marina de fahaverezana mandrakizay, lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny rehefa tonga izy mankalazainy eo amin'ny olony masina sy ampitolagaga azy eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro zany, satria ninona ny fanambaranay taminareo. Tanareo verina foana zany le hoe rehefa tonga izy, rehefa miveriny Jesosy Kristy de iaran'ny fahamaliana mariny reny olona reny fa isika kosa de azo fitsara ao amin'ny Jesosy Kristy. De mpino zany ahita fitsarana ozy tsika, fa rehefa miveriny Kristy de ahita ny tavan'ny Kristy, ahita ny voninahitry ny tompo ny mpino. Zay le fampaherezana nyreto olona anaty fanenjehany reto hoe ahita ny voninahitry ny tompo ianareo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andin'ny faharoa ambin'ny folo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra zay miantso anareo amin'ny fanjakany sy ny voninahitra. Zay le hoao amin'ny voninahitr'Andriamanitra, zay mihitsy no ahafahana miaritra ny fanenjehana. Tesalonianina faharoa indray toko faharoa andin'ny fahaefatra ambin'ny folo, sady ho amin'izany koa ny antsony anareo amin'ny filazantsara torianay mba azahoanareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Zay rehefa miveriny Jesosy zany de mahazo ihany koa mahita ny voninahitsika, de mahazo an'io voninahitry Jesosy Kristy tompo io. Mahazo moa zany eto fa le voninahitra tena ny Jesosy de mandray anjara amin'izay tsika. Jesosy Kristy no tena mena voninahitra ary amboninahitra ny fiverenany Jesosy Kristy. Ny faharoa ny antony resahan'ny Paoly ny fiverenan'i Jesosy Kristy de zao hoe miresaka koa izy ny fandraisany fiverenan'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesan'ny kristianina. Satria rehefa nitory zany Paoly de niresaka ny filazantsara hoe Jesosy Kristy tonga olombelona, maty noho ny fahotantsika, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra, naniraka ny fanahy masina, dia mbola hiverina indray ary miandry azy ny kristianina rehetra. De nefany
ndisy maty mbola tsy miveriny Jesosy Kristy de fa misy maty sahady tamin'le kristianina tany Tesalonika zany de zay no resahan'i Paoly ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra niny 17 ka hatramin'ny 18 io andalana io a io mihitsy no ivon'le taratasy ho Tesalonianina voalohany zany satria io no mamaly ny olana lehibe an'ny Tesalonianina hoe ahoana reny mpino maty reny a kanefa Jesosy tsy mbola niverina akory, tsy ahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy ve zany a reny satria zareo zany tena nihevitra mihitsy hoe zao de zao zay foana ny fitorinan'ny filazantsara hoe hiverina Jesosy, hiveriny Jesosy efa tamin'ny andron'ny Paoly tsy hoe diso izy akory fa toe-tsaina kristianina mihitsy ny fandraisana hoe hiveriny Jesosy, hiveriny Jesosy Kristy de natam'zany natam'zao nandritra n'izay 20 zay a de zay foana ny toe-tsaina apetraky ny tenin'Andriamanitra nanan'ny kristianina hoe hiveriny Jesosy ary niandry azy tsika Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy voalohany sy faharoa ihany koa de ahitantsika an'izany hoe mangataka aminareo zahay rahalahy amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana atsika ho aminy mba tsy halaky ozongozonina ny sainareo na ampitahoriny anareo na amin'ny fanahy na amin'ny tenina amin'ny epistily zay tao hoe avy aminay ary milaza fa efa tonga sahady hono ny andron'ny tompo zay misy olona zany a de resaka ny fiaviany Jesosy Kristy eto de misy olona zany nilaza hoe fa tonga sahady ny andron'ny tompo de nefany a nisy ny maty de ahoana zany reny maty reny tsy ahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany ve reny maty reny a de nalahelo mafy reto Tesalonianina reto zany a vokatr'izay fiheverany hoe tsy ahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy reo ka eo zany le andiso an'le fampianaran-diso zay nieritreritra hoe efa tonga sahady le izy tamin'izany fotoana zany a fa indrindra koa tena ampiononana ny reto kristianina reto amin'ilay mpino maty ampiononana azy ireo ny tena tanjony Paoly a nanoratra n'ity epistily ity zany de ny fanombohana an'le Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ny fanombohana 17 sy famaranana azy 18 a dia miresaka an'izay mihitsy izy hoe mampionona anareo fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy hahala ilovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana ny olona tsy manana fanantenana ny tena votoka alahelo rehefa misy maty ny avaka fa itsika kristianina kosa manana an' Jesosy Kristy raha misy mpino maty dia tsy maintsy misy ny alahelo ny fisarahana saingy tsy malahelo mahafadiran'olana tahaka ny olona tsy manana fanantenana isika de ny amaranany an'ilay Tesalonianina voalohany toko fahaefatra 17 ka hatramin'ny 18 koa de zao nolazany azy hoe koa dia mifampionona ianareo am'ireo tenyreo zay inona zany le teny a ampiononan'ny Paoly an'reto kristianina ireto zay misy maty ny mpino namany a nefa Jesosy Kristy mbola tsy niverina maty antoka ve izy ireo satria tsy nahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy sa ahoana ny fandehany a ankehitriny moa zany zareo koa efa maty tsy nahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy fa fampiononana ny zareo no ny fahafatesan'ny mpino namany zany a de zao no nambarany Paoly alohan'izay aloha de jerentsika fa nitenenan'ny Paoly an'le mpino maty de hoe nodimandry zava-dehibe io a lazany azy hoe nodimandry ary tsy eto amin'ny Tesalonianina eto ihany izy no nitenen'izay fa any amin'ny Korintianina ihany koa izy sy boky betsaka na any amin'ny filazantsara na ipetera raha miteny fa izay tenen'ny Paoly any aloha nijerentsika mba tsy halava be azy eto de Korintianina voalohany toko 15 ny 9 ohatra de lazainy hoe rehefa afaka zany de niseho tamin'ny rahalahy maherin'ny 500 izy ny akamaroany reny de mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry tsy niteneny zany hoe efa maty fa niteneny hoe efa nodimandry 19 ary raha tsy natsanga ny Kristy de zava-poana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo de very koa zay efa nodimandry eo amin'ny Kristy io zany lazay
tena tsisy dika tokoa zay maty a raha ohatra Jesosy Kristy tsy nitsangana tamin'ny maty fa mbola misy zay ny fanantenana ho atsika ary zay no mahatonga azy ireo mody mandry matory fotsiny zany satria mbola ifo rehefa avy eo. Andiny faharoapolo nefa tsy zany ihany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatry zay efa mody mandry. Tsangana tamin'ny maty izy zany de zay maty ao Kristy koa mbola hitsangana rehefa avy eo, zay mahatonga azy ireo hoe mody mandry. Andiny ny faha 1dimapolo indro zava-miafina no amboarako aminareo tsy hody mandry avokoa isika rehetra. Misy olona zany, misy kristiana zany tsy hiara-ny fahafatesana fa ahitany Jesosy verina eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary anisany nanantenan'izany ry Paoly sy ny Korintiana sy ny Tesaloniana satria izay mihitsy ilay toe-tsaina tian'Andriamanitra ananatsika kristiana zany miandry foana ny fiverenany Jesosy Kristy. Ka tena mety amintsika kristiana mihitsy zany le hoe mody mandry satria isika mbola hitsangana amin'ny maty rehefa avy eo zay. De tahaka ny matory fotsiny zany ny fahafatesana ao antsika fa mbola hitsangana amin'ny maty tsika rehefa avy eo. De zay tahak'izay ihany zany no nentin'ny Paoly namalina am'izay ny alahelo ny reto Tesaloniana reto hoe ahoana ny misy kristiana maty nefa Jesosy mbola tsy verina akory de very ve zany reny. De ny amaliny Paoly ny alahelon'ireo zay maty eo amin'ny tompo zany hoe reo anie no hitsangana aloha le maty no hitsangana reny ary mahazo tombony rehefa miveriny Jesosy satria reny no hitsangana aloha rehefa iseo amboninahitra eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny tompo. De vakitsika am'izay ary le izy Tesaloniana voalohany toko 4:7-7 satria efa hitantsika ny 7 sy ny 8 teo. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray de toy izany koa ny tondran'Andriamanitra zay efa nody mandry teo amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Zay ozy. Fa izao no lazainy aminareo amin'ny tenin'ny tompo, isika zay velona ka mbola eo amin'ny andro evian'ny tompo de tsy mba hialoza efa nody mandry tsy akory fa ny tompo izy tena nidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra koa zay maty ao amin'ny Kristy no nitsangana aloha. Tanareo reo no mahazo tombony voalohany, zay maty ao amin'ny Kristy no nitsangana aloha. Rehefa afaka izany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ireo eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo de any amin'ny habakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zay le izy. Zany hoe ny maty eo amin'ny tompo no mitsangana aloha mitsenan'ny tompo avetsika zay vao akarina hovana ny raim-pimaso ny tenantsika de akarina miaraka amin'ny tompo. Fa tiako tsindrina kely ty hoe ny tompo izy tena tsindriny mihitsy tsy hoe tsy hita akory io fa ny tenan'ny tompo zay izy amin'ny baiboly mahazatra antsika ny tenan'ny tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra ka de raha mahita zany ny fidinany avy any an-danitra. Eto indray izy amin'ny baiboly protestanta fanitsiana fahena de miresaka izy ny baiko sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra amin'izay fotoana hitsanganan'ny mpino amin'ny maty zay sy ampiakarana an'izay mbola velona hanovana azy ao anatin'ny raim-pimaso hiakatra hitsenan'ny tompo de amin'ny baiboly mahazatra izy lazainy hoe fiantsoana feon'arkanjely ary trompetran'Andriamanitra. Ina ny dikan'izany? Fiantsoana zany ve ozy isika de tsisy are afa-tsy ny fiangonana ihany, maheno avokoa ny rehetrarehetra fa itsika ihany ny miakatra. Ny feon'arkanjely de mahare an'izany feon'arkanjely zany daholo ny rehetra fa andao ataontsika hoe tsy eno zany efa tsy mipino fa ny trompetra kosa de natao an'ny vahoaka rehetra ny trompetran'Andriamanitra de maheno. Fa le fiantsoana feon'arkanjely ary trompetran'Andriamanitra de io ne tahaka an'le misy filoham-pirenena mpanjaka tonga reny io le barampampampampampahan'ny filoham-pirenena reny zany miaraka amin'ny garde de corps rehetra filazana hoe ho avy amboninahitra Jesosy. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy amboninahitra manetriketrika mpanjaka ny verina manetriketrika de tsy tahaka an'ilay tao an-tranon'omby izay mangingina intsony ny fahatongavany fa amboninahitra miaraka amin'ny anjely ny fiantsoana ny feon'arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ny Lioka toko 2:20 ohatra de milaza an'izay hoe amin'izany de ahita ny zanak'olona teo
eo amin'ny rahona amikery sy voninahitra lehibe izy tanao rehefa miveriny Jesosy Kristy dia amin'ny hery ary amin'ny voninahitra lehibe ny fiverenany Jesosy Kristy. Matio 4:20 amin'izany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambony tany ary hitan'ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Tanareo ny firenena rehetra ambony tany mihitsy ny ray mahita ny zanak'olona amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Zay ny hevitry ilay trompetra farany ary io ny farany aorianan'io tsisy tsony fa izay ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia izay ihany miaraka amin'izay izy rehetrarehetra. Matio 5:20 ary raha tonga mivoninahy ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy averiny indroa mihitsy ilay voninahitra eto zay ny fahatongavany Jesosy Kristy ary zay fiverenan'i Jesosy Kristy zay no andrasana. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany ny andrasana fa tsy ny fitsoahantsika fahoriana korina ny hoe fiakaran'ny fiangonana. Eny hiakatra tokoa ny fiangonana, tena ho akarina ny fiangonana saingy amin'izay Jesosy no miverina dia izay ilay trompetra farany milaza ny farany zavatra rehetra dia amin'izay ilay hotsaraina ireo zay tsy mino araka ilay efa hitantsika teo aloha zany. Io zany dia toe-tsaina nomeny Jesosy Kristy izay miandry azy amin'ny fotoana rehetra, mila andrasana amin'ny fotoana rehetra izy, tsy hoe zao no efa akaiky ny farany dia zao vao miandry, na hoe mbola tsy tena akaiky ny farany fa mbola tsy mipoitra ilay famantarana zao dia tsy andry indray, fa efa hatramin'izany nasaina niandry ary hatramin'izao tsika dia miandry. Toe-tsaina zany ilay fiandrasana ny Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra amboninahitra fa tsy resaka hoe fotoana na famantarana inona akory. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy zay no andrasan'ny kristianina. Zay foana ny tenenin'ny Tesalonianina ray manontolo efa vakitsika teo ny betsaka fa jerentsika koa ny voalazany amin'ny teny hafa zany ohatra Matio 4:20 hoe koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavin'ny tomponareo. Asaina miambina mandrakariva ny kristianina na kristianina tamin'ny taona firy izy na kristianina tamin'ny taona firy dia asaina miambina izy satria tsy fantatra ny andro hiavin'ny tompo. Zay no andrasana. 4:20 koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavin'ny tomponareo. Veriny foana izay fiambenana izay. Miresaka koa izy eto amin'ilay hoe hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Efa teneniny Tesalonianina 1:2-10 mba hiandry ny zana avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Hitanareo Jesosy no midina aloha dia izay vao ny maty no mitsangana, maty eo Kristy no mitsangana aloha, zay tsika vao akarina ihany koa hitsena azy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tesalonianina 2:1-7 ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba mitenanay rehefa iseho any an-danitra Jesosy tompo mba amin'ny anjely mahery. Io iseho ho hita mihitsy Jesosy Kristy avy eny an-danitra. Tesalonianina 2 Marka 4:12-20 dia ho Jesosy izano izy ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Hitanareo ho hita mihitsy izy avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra fa tsy manjavona akory. Apokalipsy 1:7 indro avy eny amin'ny rahoany izy ary ahita azy ny maso rehetra na dia izay nandefina azy azy dia olona efa maty efa tranainy elabe reny koa zany dia mbola ahitany Jesosy Kristy hitsangana maty hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny amen. Izay mihitsy ilay fahazavan'i Jesosy Kristy ho hitany rehetra amboninahitra fa itsika no hitsenana azy eny amin'ny rahoany satria izy avy eny amin'ny rahoany eny amin'ny lanitra izany. Inona indray ny fotoana hiverenan'i Jesosy Kristy ahoana ny ilazany Paoly azy eto amin'ny Tesalonianina mitovy amin'ny rehetra ihany izy ireo tampoka izany
ho avy toy ny mpangalatra zany amin'ny fotoana tsy apoizina tsy eritreretiny zany. Tesalonianina voalohany toko 5:1 ka hatramin'ny 7 hoe fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy fiverenan' Jesosy foana eto amin'ny Tesalonianina voalohany sy faharoa fa ny amin'ny andro sy fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria mahalala maromaro nareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona milaza hoe miadana sy mandro fehizay dia anjo azy tampoka amin'ny fandringanana toy ny fahararin'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra izy. Io mihitsy ilay tenenin' Jesosy Kristy ao Matteo 4:20 hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa hozy izy dia variana ny olona niadana sy mandro fehizay dia nihinana ny sotro na apakabady ny zanany ary namoaka ny apakariny. Variana kanjo nanjo azy tampoka ny fandringanana tonga ny safodrano ohatr'izay koa ny fahatongavany Jesosy Kristy. Marina fa resahan'ny Paoly hoe mbola ho avy aloha ilay lehilahy tasaingy tia mikasika ny Tesalonianina no iresahany an'io zany Tesalonianina faharoa toko 2:2-7 hoe mba tsy halakozibozonina ny sainareo na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa hoe avy aminay ary milaza fa efa tonga sahady hono ny andron'ny tompo. Io zany ny valian'i Paoly ireo olona milaza hoe efa tonga sahady hono ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseo lay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana. Ho an'ny Tesalonianina fa raha tsy izany izy tsy niteny foana hatramin'izay hoe mila miandry ny fiverenan'ny tompo ianareo fa raha hiandry an'io any amin'ny farany dia tsisy dikany daholo zany ny zavatra rehetra nytenen'ny Paoly ho an'ny Tesalonianina hoe hiandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy fa tsy ho avy izy. Fa ilay olona milaza hoe fa tonga sahady ny andron'ny tompo, izay ny namalian'i Paoly itenenan'i Paoly an'io. I Jaona dia niteny ao Jaona voalohany toko 2 hoe efa tonga ny antikristy hozy izy ary efa betsaka ary ny antikristy amin'izao fotoana izao. Jaona voalohany toko 2:7 sy 7 no iresahany an'izany zany andrasana amin'ny fotoana ety tompo fa tampoka ho an'ny tsy mino foana ny fahatongavan'ny tompo. Tena tsy ampoziny tsy mino mihitsy fa ho antsika efa kosa izay efa nomana mandrakariva dia vonona ny hiandry anazy amin'ny fotoana rehetra. Zay ilay toe-tsaina tiany Paoly ananany eto ny 4 amin'ilay Tesalonianina voalohany toko 5 teo dia izy fa ianareo ry rahalahy dia tsy ao amin'ny maizina ka atratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Tsy mahatratranareo ohatry ny mpangalatra izany fa ianao efa ao amin'ny mazava ianareo fa ao amin'ny tompo ianareo dia miandry patoniana ampifaliana satria efa miambinareo ny fiverenany fotsiny. Hitanareo raha ohatra zany izy ka milaza hoe mbola any amin'ny 2024 na 2034 na 44 ihany vao ho tonga ny tompo dia tsy niteny an'izao izy hoe mila miandry ianareo fa zavatra nisy ny ainan'ny zareo no ny contexte nisy tamin'izany fotoana izany ny resahany an'io. Noho izany tena tsy misy famantarana ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Matetika ilay tsy famantarana ao amin'ny Matteo 4:20 no raisin'ny kristiana hoe famantarana nefa Jesosy efa miteny tandremo sao dia misy hamitaka anareo fa tsy reto ilay izy mbola tsy izy reto. Nefa dia indray ny raisin'ny olona isaky ny misy ny horohorontany isaky ny misy ny ady isaky ny misy ny mosary dia efa akaiky mihitsy ny farany fa akaiky foana ny farany ho antsika ary mila miandry izany tsika fa tsy hoe misy ireny izay tsika vao hikoropaka hoe akaiky ny farany akory. Tsy misy famantarana ny fiverenany fa mila miambina mandrakariva isika. Zay ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izay no lazainy Paoly amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny 10. Toy an'ilay teo foana mifampitohy ihany ilay izy fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Fa satria ny androtsika dia aoka ho nitena ka hitafy ny finoana sy fitiavana ho fiarovatratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovany loha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory ka mifampahereza sy fananara tahaka ny nataonareo ihany.
aoka hony tena zay zany le fiandrasana fiambenana fiandrasana fiverenan'ny tompo a de io ahony tena hitafy finoana tafy fitiavana o fiarovatrafy tafy fanantenana ny famonjena o fiarovan-doha zay ifampahery a am'izany a isika satria any andro a isika za tsy misy atahorana zany ny fiverenan'i Jesosy Kristy satria nilazan'ny Paoly azy hoe hiaraka amin'ny foanany tsika tsy zay ve ny andrasantsika ny arahantsika aminy mandrakariva hitantsika tamin'ny Tesalonianina voalohany 4:17 teo hoe rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola ho eo no akarina hiaraka am'ireo eny am'rahona hitsenan'ny tompo amin'ny avakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakarivotsika zay raha vita fihavanana tsara av Jesosy Kristy ianao tsy andrinao ny atongavan'izany zay le izy Tesalonianina faharoa 2:1 mangataka aminareo zay rahalany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy sy ny anangonana atsika eo aminy ho angonina mihitsy tsika de eo hiaraka av Jesosy Kristy eo aminy rehefa miverina izy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy amboninahitra izany manaraka ny fiverenan'i Jesosy Kristy koa ny ampianaran'ny Paoly azy atao amin'ny Tesalonianina de antso ho amin'ny fahamasinana mba tonga antsika ho masina no iresahany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy de jereo tsara fa miverimberina foana ny fahamasinana le fanamasinan'Andriamanitra antsika io a ao amin'ny Tesalonianina voalohany sy faharoa zany a tahaka n'ilay lazainy Petera sy ny lazainy Levitikosy hoe satria masina ho Jehovah-Andriamanitra reo de aoka ho masina koa ianareo de zay mihitsy le izy a raha iaona sy fanatrika amin'i Jesosy Kristy tsika de mila fahamasinana Tesalonianina voalohany 2:2 samy vavolombelona ianareo sy Andriamanitra fa masina sy marina ary tsy misy tsiny tokoa ny fitondrana tenanay a teo masinareo izay mila atonga Paoly aminy zany aloha hoe rehefa miandry an'i Jesosy Kristy a izahay de masina marina ary tsy nanatsiny ny fitondrantenanay tobiny aminy aloha le izy zany ny fiandrasana an'i Jesosy Kristy 3:17 mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinany ho anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra tanareo averiny foana eto zany tsika rehefa mamaky Tesalonianina de tokony ho hitantsika foana io teny io fa io ny resahany ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika io de mila manana fo tsy manatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra tsika eo am-piandrasana zay fiverenan'i Jesosy Kristy zay Tesalonianina voalohany 4:1-7 ka hatramin'ny 5 fa izao ny sitrapon'Andriamanitra de ny hanamasinana anareo zay ihany ane ny sitrapon'Andriamanitra ny hanamasinana anareo mba hifadianareo ny fitsangajangana mba samy hafantatra zay azahoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianareo tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jetilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra raha hitady ny sitrapon'Andriamanitra ianao inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny vady de ozy izy hoe mba hafantatra izay azahoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra zay ihany rehefa mahazo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianao a de izay no sitrapon'Andriamanitra ny hanamasinana anareo fa tsy hoe maika hazo vady ianareo amin'ny filana fotsiny fa ny jetilisa tsy mahalala an'Andriamanitra no maika hazo vady amin'ny filana fotsiny filana zany de hoe satria manambady ny olona de mba hanambady koa ahoana ny zarero ny tsy manambady na hoe satria iny ohatran'ny bogosy be de tiako ny arahana amin'iny na hoe tena misy filana tena mangetaheta be mihitsy fa rehefa manambady de ohatran'ny misy zavatra mahafinaritra be ataon'ny mpivady de za koa mba te hanao an'izany zany rehetrarehetra zany de azahoana vady amin'ny filana fotsiny ny jetilisa tsy mahalala an'Andriamanitra manao tahaka izany fa itsika ny hafantatra ny azahoantsika vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra zay ny sitrapon'Andriamanitra zay ny sitrapon'Andriamanitra Tesalonianina voalohany 4:1-7 fa tsy niantso antsika ho amin'ny fahaloton'Andriamanitra fa amin'ny fahamasinana zay fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany de antsoina ho amin'ny fahamasinana isika Tesalonianina voalohany 5:5-7 Andriamanitra fiadanana ny hanamasina anareo manontolo hanamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny vanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny roviny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika tanareo le fiavian'i Jesosy Kristy sy le fahamasinana zavatra miaraka
afoana ireo zavatra anankiroa reo. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo amby folo. Fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo zahay rahala malalan'ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba azo famonjena amin'ny fahamasinan'ny fanahy sy ny finoanany marina ianareo. Azo famonjena amin'ny fahamasinan'ny fanahy sy ny finoanany marina ianareo. Farany dia izao hoe ampitainy Paoly ihany koa amin'ny Tesalonianina hoe ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia tsy antony tsy iasana akory, hoe tsy asa intsony zany satria veriny Jesosy Kristy. Araka ny Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy, reto olona reto zany a, tsy hoe akory hoe tsy manao ninina ry zareo, fa tsy miasa izy satria hoe hiverina ny tompo e. Dia atobiko Paoly aminazy ihany ohatran'le fahamasinana teo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy, tsaronareo rahalahy ny fikelezana aina sy ny fisasaranay, fa ny asandro manalina zahay mba tsy havaky tratra na dia olona ray akory aza taminareo raha nitory filazantsara an'Andriamanitra taminareo. Atobiko Paoly amin'ny tenany aloha zany hoe izahay miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy, fa izahay mikely aina ary izay misasatra miasandro manalina mihitsiny a izahay a ho amin'ny filazantsara. Zay nolazain'i Paoly. Tsy havaky tratra moa zany hoe mba tsy hainareo no amelona anay, fa izay mihitsy mahavelona tena. Zay nolazainy eto, afaka hitory filazantsara miasa i Paoly. Dia Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoa amby folo. Fa ny amin'ny fankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra manerana amin'ny Makedonia, nefa mananatra anareo ihany koa izahay ry rahalahy mba hitombo bebe kokoa ianareo, ary mba ho kendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo. Mariako le tafatoetra tsara satria ho hitantsika izay rehefa avy eo, fa le hitandrina ny raharahanareo zany hoe tandrina tsara nareo manao ny asanareo e. Ary hiasa amin'ny tananareo arak'izay nandidina ianareo mba handehananareo amin'izay fitondran-tena mahamendrika amin'ny eo ivelany, ka tsy hanakihana na amin'iza, tsy hankina amin'iza na amin'iza ianareo. Mandrisika Paoly zany mila miasa tsara ianareo ary fampahery amin'izay asa izay. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra amby folo. Ary mananatra anareo izay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara. Io le mitoetra tsara ny resantsika teo. Anaro izay tsy mitoetra tsara, omey toky ny saritahotra, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Ity tsy mitoetra tsara ity zany ilay olona izay tsy mety miasa rehefa fa hoe hiveriny Jesosy. Dia tsy mitoetra tsara ny lazainy Paoly azy, ary tiany hitoetra tsara ny Tesalonianina. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Mangataka anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara, ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay niraisiny taminay. Fa ianareo no mahalala izay tokony ianaranareo aminay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay. Hitanareo, modely foana zany Paoly amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy nihinana foana izay an'ny olona, fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havaky tratrana dia ny ray aminareo akory aza. Tsy hoe tsy manana zo anefa izay, fa ny mba hanolorana tenanay ho fianarana ho anareo, fa fony mbola teo aminareo ihany aza zahay, dia niteny entitra taminareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana. Raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana. Renay mantsy fa misy sasany ao aminareo tsy mitoetra tsara, ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana amin'ny raharahany an'olona, izay manao toy izany ny didina sy anarana eo amin'i Jesosy Kristy tompo, mba hiasa tsara ampilaminana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy dia aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity episy ity dia mahario izany olona izany, ka aza mikambana aminy mba hamenatra azy, kanefa aza atao fahavalo izy fa hanary toy ny rahalahy ihany. Tsy akamoana akory zany no mahatonga an'ireto olona reto tsy miasa. Tsy hoe satria izy kamo mahatonga azy tsy miasa, fa tsy fahazahoany an'ilay fampianarana nataon'i Paoly amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy
no mahatonga azy manao an'izany satria hitantsika eo amin'ny Tesaloniana faharoa toko fahatelo andininy faraiky raiky amby folo teo renay mantsy fa misy sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa kozy fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona tsy hoe mipetraka kamo izy fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona izy zay manao zavatra ihany zareo fa mihevitra izy hoe efa ho avy Jesosy ka inona indray mbola ilana tadiavam-bola hiasana de miraharaha ny an'olona izy de ozy Paoly hoe aoka izy hihinana an'izay niasany ihany fa zay tsy miasa kosa aoka izy tsy hihinana zay zavatra ambaran'ny Paoly am'ity zany amaranantsika azy de zao nolazaina hoe aza mafana fo loatra zany ny amin'ny fiverenana de milaza hoe efa tonga sahady ny andron'ny tompo na de milaza hoe efa ho avy izy de zay tsy anambady tsony zay tsy asa tsony fa Jesosy ary fiverina ko atao inona tsony zany na koa mafana fo loatra de mijery ny antsipiriana hoe misy an'izao rehefa miverina ny tompo de misy an'izao misy an'izao misy an'izao misy an'izao tena zava-dehibe ny fiverenan'i Jesosy Kristy ary nantsona hiandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy tsika fa ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny tokony ho antenaitsika fa tsy zavatra hafa satria ny fahoriana de nantsona ho amin'izany zany mihitsy ny tsy maintsy iainantsika ho amin'ny fahoriana ka tsy mandositra fahoriana fa zao ny tenen'i Jesosy Kristy hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matokio fa za efa naharesy zao tontolo zao efa naharesy zao tontolo zao Jesosy Kristy de afaka miaritra ny fahoriana sy ny fanenjehana sy ny tribulation faran'izay mafy tsika fa manery atsika hiatrika an'izany izy izany ene izy io e ka tena nantsona hijery fiverenan'i Jesosy Kristy tsika izay ny anton'ny Tesaloniana voalohany sy ny Tesaloniana faharoa fa aza mafana fo loatra ny amin'ny fiverenana fa mila sobriété zay le hoe fahonona tena lazain'ny Paoly eto mila sobriété tsika amin'ny zavatra rehetra zavatra mbola ho avy zany mbola tsy fantatsika ny detay an'izany sy ny mombamomba an'izany aloha rehefa tonga izy efa lazainy teo fa azo antoka fa rehefa tonga izy dia ho fantatsika zany de ho falitsika satria hiaraka aminy mandrakariva de zay ny zava-dehibe fa tsy ny malala ny atsipiriha ny detay rehetrarehetra na atahotra isak'izay metsika rehetra tonga ny vaksiny matahotra tonga ny corona matahotra tonga ny horohorontany matahotra tonga ny ady matahotra tonga ny inona matahotra aoka tsy atahotra tsika fa ho ny tena satria ny andro isika ozy izy Tesaloniana voalohany toko fadimy andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo no iverenantsika vakina amaranantsika azy hoe ko aza mba matorito ny sasany tsika fa aoka hiambina ka ahony tena sobriété fa izay matory de matory amin'ny alina ary zay mamy de mamy amin'ny alina fa satria ny andro sika de aoka ahony tena hitanareo averiny indroa mihitsy le hoe ahony tena satria ny andro sika de aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha finoana fanantenana fitiavana tsy maninona fa azo atao ihany ny mamalina de tsy eto ary hafa de valitsika any amin'ny gropy tanora be any le izy tsy voatery azona daholo zavatra nyresahana teo na de fimbetsaka ary apetrao ny fanontaniana tsy voatery kenao ny zavatra resahana teo de ataovy ny fanamariana fa tsy maninona ary tsy ampy tsy izay fotoana izay ny avitanan'ny Tesaloniana voalohany sy faharoa fa famitinana fotsiny araky ny nangatahanareo lay izy raha soa antsika rehetra reo